fa niona tamin'ireo diaspora malagasy tany frantsa ny candidat Marc Ravalomanana ny sabotsy lasa teo. Mila famonjena ny vahoaka malagasy ary afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny mponina ny ivelan'ny Madagasikara. Hoy ny candidat Marc Ravalomanana, ankoatra ny fionana nisy ihany koa ny fanentanana ireo diaspora malagasy anohana ny compte ny candidat amin'ny fividianana tao Savigny le Temple. Fanazavana. Ampifaliana tanteraka noho ny anandro diaspora ny candidat Marc Ravalomanana da Savigny le Temple ny sabotsy lasa teo. Nandritra ny fotoana no nanazavany ny antony nandehanany tany Bruxelles sy ny fitadiavan'ny fiara-miasa tamin'izy ireo. Tsy afa-miala amin'ireo mpamatsy vola mahazatry Madagasikara, hoy Marc Ravalomanana raha toa ka te hampandroso ny firenena antony nandehanany tany Bruxelles. Ao Paris no isan'ny ahitana diaspora malagasy maro indrindra eto Frantsa. Mila famonjena ny vahoaka malagasy ary afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny mponina aty ivelany, hoy ny candidat Marc Ravalomanana. Manao antso tolo-tanana anampina ny fampielezan-kevitra arak'izany ny candidat Marc Ravalomanana. Maro malagasy efa nanantona. Amarako amin'ireo anio raha fa misy ny compte nisokatra any Madagasikara, amin'ny banky any Madagasikara. Andrasa andany malagasy anjara zany gaga nareo mahita hoe hainao ohatran'izao sady. Nisy an'ilay olona tonga fotsiny eo velera dia mandrosaka dia lasa. Tsisy fomba anankiray ahafahantsika maka ny olona tena hiala iasa sy miaraka amintsika zay hoe teamwork. Afa-tsy ny hoe anazy io fifidianana io, aminjena azy io fifidianana io, zay esprit participatif na le hoe ownership. Nanamafy ny candidat Marc Ravalomanana fa noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 no nahatonga ny firenena nitotongana hatramin'izao. Nanamarika ihany koa ny fianakaviam-be isam-pirenena fa voasazy Madagasikara tamin'ny teteza mita. Tena izy ary resaka amin'olona rehetra ihany zao. Betsaka ny oronan-tsary sy vidéo mandehandeha ka izay hitantsika any manavany azy. Ny fianakaviam-be isam-pirenena na ny communauté internationale dia nilaza mazava tsara fa raha tsy kôdeta iny dia tsy nanana sazy any Madagasikara koa ny zahay. Niana tamin'ireo diaspora timy atao Frantsa ny candidat Marc Ravalomanana mitondra ny laharana faha 520. Nampafantatra ihany koa ny programme asa mifototra amin'ny MAP2 i Marc Ravalomanana. Faheverina eto ny tanindrazana